Valomerabantsika tsirairay avy indray satria izao zoma maraina izao misaotra an'Andriamanitra mbola afaka mandray ny fahasoavana sy ny famindram-pony isika. Misaotra Andriamanitra ihany koa satria izy mitantana fiainantsika ary manome tombontsoa ho antsika tsirairay avy anio. Lohan'ny derantsika ny hamofinaina an'io dia hivavaka isika. Rainay tsara Andriasan-danitra mbola faly izay miantso ny anaranao amin'izao maraina izao. Misaotra anao manokana izay mitantana anay. Jery ny ho avinay ary mananatra anay ihany koa ny amin'ny tsy mety ataonay manitsy ny dia. Ka herezy mandrakariva izay ho amin'ny lalana marina. Ary ihany koa mangataka aminao mba hita manokana ny tsirairay avy eto. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe malemy fanahy sy be fitiavana ary mianatra. Iray amin'ny Salamo 1:25 manao hoe fa ianao Tompo dia Andriamanitra mamindra fo sy mianatra, maharo-po sady be famindram-po sy fahamarinana. Amen. Nanome baika antsika Andriamanitra araka ny lalàn'ny asa amin'ny fanompoana ny mba hifampaherezantsika amin'ny fahalemem-panahy sy fitiavana rehefa tonga ny fahoriana lehibe. Tsy misy olombelona velona ho an'ny tenany ary tsy misy maty ihany koa ho an'ny tenany. Adidina apetrak'Andriamanitra iantsoroan'ireo mpanompony ny anio ny toetran'Andriamanitra, ny ijoro ho vavolombelon'ny fahasoavany, reny koa ny fahendreny sy ny fahafoizan'ny tenany amin'ny fanehoana fitiavana madio sy feno fahalemem-panahy ary mianatra. Kasika ny fon'i Jesosy mandrakariva ny fahorian'ny taranak'olombelona. Ny fontsika koa dia tokony ho lefahan'ny fanahy masina sy lefitra aminy mba tonga antsika hamahaka an'i Jesosy. Ny anjara asantsika dia hamerina indray ny toe-panahin'Andriamanitra eo amin'ny olona amin'ny alalan'ny fahasoavana lehibe izay atolotr'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Hitantsika eny rehetra eny ny fanaham-bavahoana, zava-dehibe indrindra ny anehoan'i Kristy amintsika ny fiangorany mba tsy hisy fanahy ho very noho ny tsy fanehoantsika faharo-po, noho ny tsy fanehoantsika fahalemem-panahy ihany koa na feno fangorahana. Izao manko ny fanontaniana. Moa ve isika hianatra hanana ny fahalemem-panahin'i Kristy indray androany? Indray manao ahoana ny filahantsika hafantatra an'i Jesosy sy ilay raintsika any an-danitra mba hahafahantsika maneho azy amin'ny toetrantsika. Miantso antsika hanantona azy Jesosy, tsy ny hamelombelomana antsika amin'ny fahasoavany sy ny fanatrehany mandritra ny ora vitsivitsy fotsiny ka hampandehany hiala amin'ny fahazavantsika avy eo ho amin'ny alahelo sy ny fanjoretrana ihany koa. Tsy izany mihitsy fa ambarany amintsika ny tsy maintsy hitoerantsika ho aminy ary izy ao amintsika. Naiza hanaovana ny asany dia eo izy. Efa nanomana ho azy, nanomana manao fitoerana ho aminy izy ny fialofana ho antsika. Tokony hiamitombo sy hialalina ny fanandramantsika. Efa nasehoan'i Jesosy amin'ny fahafenoana ny fitiavana tsy halazaina ka hoy izy aminao, mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianareo. Indray ny lanjan'izao teny izao dia ny hoe tomoera amiko, ento ny ziogako izy izy. Fanontaniana dia hoe handray an'izany ve isika? Izao mantsy ny teny fikasany dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Amen. Iriko izany ho tanteraka aminao tokoa ary saiko ianao hiaraka hivavaka amin'ity maraina ity. Ahafahantsika mangataka amin'Andriamanitra ny famindram-pony sy ny fahatsoram-panahiny. Riranay tsara Andriasan-danitra mbola misaotra anao izahay noho ny amin'ny teninao. Misaotra anao ihany koa ny fampiresehana izay omenao anay, ny mba hanananay fahalemem-panahy, hanananay fahangorahana, hanananay ihany koa fahari-po eo aminao, eo amin'ny hafa ihany koa. Dia ampio izahay mba hiala izay tsy avy aminao. Ny teny rehetra izay mety avoaka ny vavanay ka manjata ny hafa mba ho vao izany, mba hahatonga ny hafa anatona anao, hahatonga ny hafa ihany koa hanana fitiavana ary ihany koa hahatonga ny hafa hiala amin'ny ratsy rehetra. Ampio izahay aneo ny fahamarinanao amin'ny hafa, ampio izahay aneo ny mampamonjy anao ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Sapiamo